Ministra 17 sy sekretera-panjakana roa no notendrena ho mpikambana ao amin'ny governemanta androany alakamisy. Vehivavy ny 12 amin'izy ireo ary ministra tamin'ny governemanta farany teo ny 14 tamin'izy ireo. Anisan'ny naverina ho ministra ny fanabeazana ihany koa i Marie Michel Saondrarmalala izay nametra-pialana noho ny filatsahan'ny solombavam-bahoaka. Miisa 13 ny ministra vaovao, isan'izany ministra ny fitsarana, ny ministra ny atitany, ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa. Ny ampiray ihany koa ny sekretera-panjakana ary misahana ny fahavitantena ara-sakafo eo ampiandrasana ny fanendrena ireo sekretera-panjakana hafa. Ny fionana tampin'ireo ministra misahana ny tontolo iainana no namaranana ny andiany fa 12 ny fikanando an'ireo firenena mikambana ao anatin'ny fifanarahany Nairobi natao teto Madagasikara nandritra ny 3 andro. Io no rafitra manapa-kevitra faratampony mikasika ny fepetra momba ny fiarovana, ny politika, ny safidy amin'ny fitantanana ary ny paikady ho an'ny fampandrosoana lova-injafy. Ny fanaraka ireo firenena mpikambana ao anatin'ny fifanarahany Nairobi dia Comores, Kenya, Madagasikara, Maurice, Mozambique, La Réunion, Seychelles, Somalie, Afrika Atsimo ary Tanzania ny anohizana ny fiarahamiasa sy ny fifanarahana. Nandritra ny 3 andro no nirahany Kando momba ny fampiroboroboana ny fiarahamiasa isamparitra ho an'ny toe-karena maharitra manga dia ny fanatsarana ny fitantanana ny lafiny andrefa ny ranomasimbe indiana ireo firenen'ireo. Miroso hatrany amin'ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI. Mikasika ny fanotana ny bilita tokana dia nanambary Soava Randriamarotafika tondra teny ny CENI fa tsy mbola voafaritra aloha hatreto ny toerana na ny firenena anaovana izany. Araka amin'ny fanazavany dia mbola eo ampitadiavana tolotra maro kokoa ny mpikarakara ny fifidianana na dia mbola tsara toerana amin'izany aza ny mpanota ao Afrika Atsimo izay efa nanotana ny bilita tokana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka. Hatreto aloha dia vola ny fanjakana malagasy no anatanterahana izany. Tsy mbola nilaza ny hanampy ara-bola ireo mpiara-mombon'antoka raha ny voalazany hatrany. Tsy misy ny fanovana mikasika ny kianja izay andray ny lalao izay iona ny Barea sy ny Coalocantes sy ny Comores ny 7 septambra izao mandritry ny andro faharoa ny fifanitsanana amin'ny fiadiana ny amboarany Afrika 2024. Raha ny fanamariana izay nataon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra dia Anne Rades Tunisie arak'izay efa nambarana izy ireo no atao io lalao io. Nandritry ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety omaly alarobia dia nilaza i Romuald Roro Rakotondrabe fa safidy tsara indrindra ho an'ny ekipa pirenena Malagasy izay tsy afaka ilalao eto amin'ny taniny ny fijanonana ny toerana. Tsy manano sarotra ireo mpilalao izay voatery hikorotana amin'ny fangoronana entana sy ny fiovana fandriana raha hifindra toerana ny fivahinianana any Tunisia. Andray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena Style and Color Trophy izay natokana ho an'ny mpisehatra eo amin'ny taovolo i Madagasikara amin'ity taona ity raha nambaran'ny Académie L'Oréal Professionnel Madagasikara. Any Paris no atao ny fifaninanana amin'ny volana Desambra ho avy izao ary amin'ny herinandro ambony ny famaranana ny fifantenana eto Madagasikara mba hahafantarana izay solon-tenan'i Madagasikara. Hiatrika ny mpifaninana avy amin'ny firenena 40 hafa ny Paris izay mpandresy ka ampiseho indray ilay endrika nahazon'ny fandresena teto Madagasikara.